tsy maintsy hirosoana ny fividianana filoham-pirenena izay efa andrasan'ny vahoaka fatratra satria io ihany no vahaolana maloana ny zava-misy eto amintsika. Hoy Ramatoa Sylvia Ranevijônina avy amin'ny antoko malagasy Lavrary Perfect Androany. Nambarany fa tsy fotoana hirosoana amin'ny fifampiresana intsony izao fa efa foana ny fotoana izay tsy maintsy ho tonga amin'ny fanatanterahana ny fividianana. Mankasitraka nareo mpanao gazety tonga nanatrika izao fotoan-dehibe ho an'ny firenena izao. Fikarakarana moa zany dia manao izay mety tsika fa ho ara-dalàna daholo zany setrika présidence. Fividianana ihany ny atsika fohy ny fotoana raha mbola anao concertation nationale ho an'ny fividianana. Hitako fohy ny fotoana. Efa niandro 5 taona tsika dia fividianana ihany. Tsy tokony asiana ady hevitra be ny fizakana zom-pirenena hafa hoy Ramatoa Sylvia Ranevijônina fa ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana irery ihany no tokony teny farany amin'izany ko ankinina aminy ny fanapahan-kevitra. Mahatokony rafim-panjakana rehetra izay efa mipetraka ny Assemblée nationale, ny CENI, ny HCC dia zay mino fa nanana 5 taona tsika après une élection tamin'ny 2018 dia tokony niezaka tsika tanatin'ny 5 taona raha nanana vindy. Anisan'ireo kandida tsy mizaka zom-pirenena hafa ankoatra ny zom-pirenena amin'ny maha-malagasy azy moa i Ramatoa Sylvia Ranevijônina izay kandida atolotry ny antoko malagasy Lavrary Perfect. Ity farany izay nametraka ny antota taratasy filansahako fidiny Androany tetsy amin'ny HCC.